Etsakila nefa avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia mahatsapa famaro ny loto sy ny bibikely terak'ireny lobolobo samihafa ireny manao hetsika fandrarahana fanafody izay natao indrindra hamongorana izany bibikely sy ny tsy mikaretina samihafa izany avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra natomboka teny amin'ny boriboritany fahaefatra nefa izany hetsika izany. Niroso tamin'ny asa fandrarahana fanafody adina amin'ny moka sy ny bibikely samihafa ny commune Antananarivo renivohitra. Enim-bolana ny faharetan'ny hetsika manerana ny boriboritany enina ka ny boriboritany fahaefatra no namokafona izany tamin'ny fomba ofisialy izay notarian'ny délégué Ratsisetra Niaina David Aimé izay nisolitena ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valomanana. Ny sektora fahatelo iray amin'ireo sektora efatra ao anatin'ny fokontany Mosebe Andrefana no nisitraka izany. Asa tanterahana ny famonoana ny moka sy ny karazana bibikely amin'ireo tanàna misy lobolobo satria antony iray mahatonga ny aretina samihafa mianaka amin'ny olombelona ny tahaka izany. Aritra herinandro moa ity hetsika sy amin'ny boriboritany fahaefatra ity ka itoy ao amin'ny fokontany Nosy-Zato ny any Ampangabe ary ihany koa ny any Akatomaroro izany hetsika izany ny talata 7 ny volana aogositra ho avy izao.